manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Izay tainy Jehova dia voatay mandrakizay manona ny fiadanana Jesosy amintsika menakavy ary tezany tenin'Andriamanitra izany koa no entinay miarabanao aoko tain'Andriamanitra ianao ary aoko voatay mandrakizay ianao. Pasteur Andry Alvarez miarabanao pasteur Heritina. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavy koa tompoko. Ivavaka sika amin'izao fotoana izao mamaraparana antsika pasteur ny Deutéronomie toko faha-efatra amby telopolo, ny toko farany amin'ity boky ity no ianarantsika efa lavalava ihany izay nianarantsika izay efa boky 10 tato amin'ny Baiboly sady izay vitantsika izay ary hiditra amin'ny boky fahenintsika dia josoa oriana kely fandroantsika amarana an'ity boky ny Deutéronomie ity toko faha-efatra amby telopolo ity dia amin'ny nahafatesan'i Mosesy sy ny nandaviana azy ary dia mino zay fa hisy fitahina lehibe tokoa anao amin'ny fanarahanao ity fandarana androany ity. Ndao hivavaka arsika amin'izao fotoana izao. Raha eo dia misaotra anao zay satria dia afaka mianatra tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay ianaranay dia fototra tsara indrindra izay tianao iorenan'ny fiainanay mba hahafanay migioka ny fahasoavana sy ny fitahiana. Tsy hapahan'olona vitsivitsy ihany, tsy olona sasatsasany ao aminay amin'ny ankohonana na amin'ny fianakaviana na amin'ny fiangonana ihany ny tokony higioka ny fitahianao fa izay tsy raray avy izay mianatra ny teninao dia ozy ny teninao hoe izay tahinao Jehova dia voatay mandrakizay dia aoka zany fahasoavanao zany fitahianao zany irotsaka aminay tsy raray avy tompo ao anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao. Raha misy marary amin'izao fotoana izao manaraka an'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy za dia miantso ny fanasitrahana manokana ho anao amin'izao fotoana izao. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho sitrana, aoka ho afaka mirofonao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Na iza n'aiza toerana marary ianao ao anatin'ny vatanao, na amin'ny vavony, na amin'ny atoka, na marary andolava, na fanipanina, ninona aretinao dia sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo mangataka ny fanahy masinay ihany koa zay hitarika anay amin'ny ity famarinana amin'ny tenin'Andriamanitra izay ianaranay androany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Lasarantsika pasteur araka ny voalaza teo moa zany dia ty zany toko farany amin'ity bokyny Deutéronomie ity toko faha-efatra amby telopolo. Averiny ty any ny lohateny teo hoe ny nahafatesan'i Mosesy sy ny nandevenana azy. Andiny voalohany dia niakatra niala teo Arbota Moaba Mosesy ka nakany tendrombohitra Nebo tao atapin'ny Pisga sy tandrifony Jeriko ary naseho an'i Jehova azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana sy Naftali rehetra sy ny tany Efraima sy ny Manase sy ny tany Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana ary ny tany atsimo sy ny eo amin'ny lohasan'i Jeriko tanàna Berofi hatrany Zoara. Dia hoy Jehova taminy, io no tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe omeko ny taranakao izy, nataoko mahita azy ny masonao nefa tsy ho tafita eny ianao. Ary Mosesy mpanompon'i Jehova dia maty eo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehova ary naleviny tao Andoasa tao amin'ny tany Moaba tandrifiny Beti-Peor izy ka tsy misy olona malala ny fasany mandrak'androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty, tsopahana ny masony na ny hena ny heriny ary ny zanak'Israely nisaonan'i Mosesy 30 andro teo Arbota Moaba. Dia tapitra ny andro fitomanina
nisonana any Mosesy ary Josoa zanak'Nona dia feno ny fanapahendrena fa efa nametra Mosesy tanana izy dia nieno azy zanak'Israely ka nanao araka izay nandidian'i Jehovah Mosesy ary tsy nisy mpaminany tsony seho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy izay fantary Jehovah ny fanarika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nandrany Jehovah azy mba ataony amin'ny tany Egypta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra ary tamin'ny hery tanana rehetra sy ny fampitahorana lehibe rehetra izay nasehon'i Mosesy teo amin'ny mason'ny Israely rehetra. Pasteur. Ya zava-dehibe Pasteur Alvarez ny namakina izay tantara azo heverina hoe tantara anisan'ny lehibe sy goavana ny amin'ity tantara ny ity atao hoe Mosesy ity sy ny nahafatesan'ny Mosesy nahafatesan'ny Mosesy. Mosesy moa dia haitsika tsara fa ilay lehilahy nitarika ny zanak'Israely nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Zay ny tantara Mosesy, lehilahy be herim-po, lehilahy mahery ary lehilahy navita zavatra. 20 taona Mosesy no maty. Io 20 taona io Pasteur dia nizara telo. Zara telo. Ny 40 taona voalohany dia niaina ny tao andapa Farao. Tao andapa Farao. Niaraka tamin'ny zanak Farao tao. Teo amin'ny 40 taona izy dia nandositra ny ala tao. Ary nakany amin'ny tany Midianina. Tany amin'ny tany Midianina ary nanambady tany izy. Nahita vady tany izy. Nahita vady tany izy. 40 taona indray no nitoerany tao Midianina ary nanambadiny ny vadiny tao sy ny terahany tao. Rehefa feno 40 taona izy zany hoe 40 taona le tapany faharoa dia nirahan'Andriamanitra indray niverina ho any Egypta. Ary taona nandanin'ny 40 taona farany nitondra ny zanak'Israely ny tena marina zany izy miverina anako Egypta mandrapatonga 20 taonany io andro nafatesany io no nitondrany ny zanak'Israely nivoaka vo Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Azonao nizara 40 taona anankitelo zany le izy izay 20 taona izay. Lehilahy anisan'ny tena atao hoe be herim-po i Mosesy. Lehilahy natanjaka ary voalaza amin'ny Baiboly io hoe izy teo izy hoe tsy niova ny heriny eo amin'ny 17 efa 20 taona Mosesy vao maty tsy panina maso na nena ny heriny zany. Mosesy ty zany Pasteur terina lehilahy natanjaka be mihitsy tsy parina ny masony ary tsy niena ny heriny. Andriamanitra nanome hery azy. Lazako anao Pasteur tsy vitan'ny olona kanosa, tsy vitan'ny olona mora rera-dava, tsy vitan'ny olona sarim-bavy, tsy vitan'ny olona malemilemy ny asa nampandraketin'Andriamanitra Mosesy, tsy vitan'ny olona be taraina. Be da be nge Pasteur amin'izao fotoana izao ny hoe Pasteur teo ampiasain'Andriamanitra. Pasteur ijery kely ny hoe ny anan'ny Mosesy aloha tsika Pasteur ny hoe nino izy ty zany karazana avantage nanan'ny Mosesy na ny herin'ny Mosesy na ny zavatra positif hitantsika teo Mosesy aloha ijery kely an'izay tsika. Fa natonga n'Andriamanitra Pasteur rehefa mijery ny hoe inona kosa ny lesiko hita teo Mosesy nandritra ny 20 taona izay. Fa ijerytsika aloha hoe inona no zavatra hita hoe positif na zavatra tena nafinaritra hita teo Mosesy dia izy dia tena lehilahy tsy nalemilemy mihitsy hoe Pasteur. Be da be Pasteur amin'izao fotoana izao teo ampiasain'Andriamanitra maniry havita zavatra goavana fa be lalao loatra Pasteur. I Mosesy tena tsy milalao mihitsy
Mosesy tena tsy nanao kilalo mihitsy Mosesy tsy mba nandany andro zany Mosesy tsy mba nanao lasesta zany Mosesy tsy hoe nanao zay angorona karena fotsiny Mosesy tsy mitady hoe voninahitra tamalolona Mosesy tsy lany andro ny ala voly sy nanao vakansa ny tao aponso ny tao atsainy Mosesy de zao namita ny mission an'Andriamanitra nanomboka hatrany amboalohany hatramin'ny farany namita ny mission an'Andriamanitra ary mandra-pahafatany Mosesy de tsy adsipahana ny masony no natanjaka izy tsy nihena ny heriny ary mandra-pahafatany Mosesy de tsy nanao retrety izy ary tsy naka retrety fa tendra no ataony hatramin'ny farany ny asan'ny tompo pasteur Alvarez za zany pasteur tena miteny an'ireto mpitoroteny pasteur izay zatra karazany hoe malemilемitsika be da be pasteur nge pasteur Alvarez be da be mpanompon'Andriamanitra tia vita asa lehibe tia vita asa goavany fa hitina ny olana tia vita asa goavany izy fa be lalao loatra tia vita asa goavany izy fa fatotra narendrarendra loatra tia vita asa goavany izy nefa matomboninahitra loatra le voninahitra zany ny asasany mamaky azy ny asasany arenany mamaky azy ny asasany volany mamaky azy ny asasany maika amina hoe izestany mamaky azy ny asasany maika ho any andafy loatra maika andeha tsangatsangana ho any andafy maika andeha ho ary andafy sinsisinsisy ary zany pasteur Alvarez ny mahatonga mpanompon'Andriamanitra maro mahatonga mpanompon'Andriamanitra maro tsy mety mahita vokatra tsy mety mahita vokatra be fialolana fotsiny izy sisany azo nataony rehefa mahita pasteur mamokatra izy rehefa mahita pasteur omban'Andriamanitra rehefa mahita mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra izy de lasa laniandro amina fialonana fotsiny sisa kanefa pasteur tena manoro-hevitra amin'ny baiboly hoe ny zavatra tokony ataony voalohany ny zavatra tokony ataontsika voalohany dia mila manana ny toetra Mosesy tsika tsy mila matorotoro zany pasteur tsy mila kamokamo zany za moa de vao tamin'ny sabotsy teo no nitory an'ity teny ty tao am-piangonako pasteur Alvarez hoe tsika zao tsy mandany fotoana mihitsy ary tsy mandany andro tsy misy na de minitra ray na minitra roa ary irina fahatany zany pasteur tsy misy fanaovana lasesta zany amin'ity fotoana ty asan'ny tompo ty tsisy fidedava-mboninahitra ary zay na no nazavaiko ny olona tsara tamin'ny sabotsy hoe zay raha mitona anao de nikarakara ny ara-panahinao zany na nirahan'Andriamanitra anay ikarakara ny fanahinao ikarakara ny ara-panahinao fa tsy sanatry mivava hoe andany andro sy andany fotoana fotsiny ary zany ny point asana point fort ny izy ty i Mosesy tena hitanao izy tena tsy mivazivazy tamin'ny mission nanirahan'Andriamanitra azy ny hiraka nampanaovan'Andriamanitra azy ary zany nampahirezako atsika mpitoroteny mpijery an'ity fandarana ity hoe rahalahy malala aza atao kilalao ny aza atao hoe ny amin'ny olona pasteur ny problème mpitoroteny ankehitriny maika hita voninahitra loatra maika hisandratrandratra loatra maika teo deraina loatra teo lasa mpanjaka kely tampoka vetivety eo zany mamaika mpitoroteny maro am'izao ary raha vao zany mamaika atsika tsy zany tsika natsona ho mpanompo marina fa zanak'Andriamanitra tsika pasteur Alvarez fa natsona ho mpanompo tsika mba hanao ny asan'Andriamanitra ary mba hanao ny asan'ny tompo-mpanitra teny fa raha zany ny ataonao mamokatra ianao rahalahy ary mataona fanan'olona Andriamanitra mbola mitady olona ho ampiasaina zao ny nambarany be ny vokatra fampiasa ny vitsy fa ny olona tediavin'Andriamanitra tsy lehibe tsy androfana fa olona vonina anao ny asan'ny tompo ary vonina ny anompo fa tsy mpiady voninahitra sy ireretsery sy andeha izesta sy andeha hitsangatsangana any ampitany ranomasina sy hinakanina sy angoro-karena sy hitady ampafolo-karenan'olona tsy zany vonina tena hiasa ny olona tediavin'Andriamanitra ary ho ampiasain'Andriamanitra pasteur Alvarez marina zany pasteur hoe Mosesy ty tokoa dia olona tena miavaka raha hoe amin'ny lehilahy rehetra amin'ny lehilahin'Andriamanitra ary andin'ny fafolo moa amin'ny Deutéronome toko faefatra amin'ny telopolo dia zao mivolazany ten'Andriamanitra hoe ary tsy nisy mpaminany tsony niseho teo amin'ny Israely tahaka amin'ny Mosesy zay fantary Jehovah ny fanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana zany hoe tena mahagaga mihitsy ny fomba nomban'Andriamanitra
ty mosesy ty araky ny teninao ty paster hoe nanana toetra miavaka tokoa ty mosesy ty ary mbola navalinana ihany koa de zao paster hoe ny mpianatry jesosy a ny apôstôly dia tena nampianarin'i jesosy manokana mihitsy ny amin'ny mosesy satria nisy fotoana nentin' jesosy tany atelo-bohatra ny mpianatra de tonga de nalala hoe ty mosesy ato amin'ny lioka toko fasivy misy an'izay paster lioka toko fasivy andin'ny fahavalo amby-roapolo de misy zao teny zao hoe ary rehefa tokony havalona taorina zany teny zany dia nitondra amin'ny petera sy jaona ary jakoba izy ka niakatra tany atendram-bohatra hivavaka ary raha mbola nivavaka izy de niova ny toetra ny tarehany ary ny fitafiny de tonga fotsy sady nanelanelatra ary indreo misy roa lahy ny resaka taminy dia mosesy sy elia izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any jerosalema ary efa navesatry ny tory ny masony petera sy ny namany nefa nahary tory any izy de nahita ny voninahitra jesosy sy izy roa lahy zay teo aminy voalohany aloha paster de zao nampianarin'i jesosy an'ny petera sy reto mpianatra reto hoe misy an'izany misy tokoa mosesy ary zay namantarany hoe mosesy io nyresaka taminy io satria tsy ho fantany mihitsy hoe mosesy io raha tsy nampianarin'i jesosy anazy zany hoe teo amin'ny nampianarany vanim-potoana ny anaran'ny petera niara-nianatra tamin'i jesosy tsy fahagagana ihany ny anarany paster fa le foty mpampianaran'ny baiboly koa tena ny anaran'ny ny apôstôly tamin'izany fotoana zany ary de navarina rehefa teo ry mosesy a teo ry elia teo jesosy niseho tamboninahitra de le toe-pompo petera paster tonga de niova niaraka tam'izay de zao ny zavatra nyteneniny hoe andimy fatelo amby telopolo ary tamin'ny saran'izy roa lahy taminy dia hoy petera tamin'i jesosy tompo tsara raha mitoetra eto tsika ary eoko izahay anao trano lay telo ny anankiray ho anao ny anankiray mosesy ary ny anankiray ho an'ny elia nefa tsy fantan'izay nolazainy mahagaga mihitsy paster zany fa nisy fotoana nena i jesosy niaraka nantaniny petera jesosy hoe aiza ny volandoavana ny etra na ny volandoavana ny etra mbola tsy tany apôstony zareo fa tany apôstony jodasy de tamitamikeo petera tonga de santo eny aloha tsika rangana mboatra trano eto zany hoe tonga de nisy ozona tapaka mihitsy tany amin'ny petera tany vonalala voniainan'le fotom-pampianarana paster mosesy a de efa azontsika mazava tsara hoe araky nivaky tenitenina teo paster tena tapaka le ozona tao mosesy tao satria i dadabe a mosesy ny razambe a mosesy ny isaka ane ka jamba rehefa antitra pana masony de tsy nalala tsony hoe ity jakoba ty esao rehefa nitsodrano fa le tonga tata mosesy zay fahajambana zay tapaka zay ozony zay roapolo am'zato taona nefa mbola mahita tsara ary tsy hoe mahita fotsiny fa mahita hatramin'ny lavitra be niova taka masina voromahery masony satria naseho an'andriamanitra anazy a ny fahatry ny tany kanana rehetra hoe io le tany nampanantenaiko ny jakoba isaka i abrahama tamin'izany fotoana zany io le tany hitanao fa tsy nandainga ozy andriamanitra fa tsy maolombelona ka andaingana zanak'olombelona ka anenina fa io le tany io de nahita lavitra be mihitsy zany a nahita mihoatra lavitra noho ny fahitan'olombelona tsotra i mosesy ty zany hoe tena tapaka le oziny ka ry petera rehefa nianatra momba ny mosesy de nahita amin'ny fiainan'ny mosesy teo de nagaga voatrany hoe nanana tonga de tao nisy fahefana ho azy tao anatiny hoe andeo rangana mboatra trano zany hoe fianaranao am'ty boky mosesy ty zany tokony isy zavatra io koa zany anatinao any hoe tonga de mila hoe raisinao zany le fahasoavana tao amin'ny mosesy tapaka le ozina ary nanana fahafanana nalanadinao trano akitelo trano akitelo ny tenen'ny petera tamin'ny fotoana io de navarina ihany koa paster de tahaka an'izao hoe nampiavaka ny tantara mosesy ty de hoe na de maty azy izy a dia nisy fotoana zany tamin'ny nandevenana azy tsy olombelona moa nandevina mosesy fa anjely de hoe rehefa nandinika rehefa mijery moa anao zany dictionnaire biblika de nidevoly ny adin'ny faty mosesy teo tanjony devoly tamin'io de hoe aloha oetina miveriny ambany ary ny faty mosesy a dia atao manompo sampy ndray zanak'israely fa tsangana teo niaraka anjely ny anjely maheriritra tany an-danitra zany naka ny faty mosesy ary atao amin'ny bokin'ny joda misy an'izay paster atao amin'ny bokin'ny joda ato a andin'ny fahavalo andin'ny fasivy de misy ohatr' zao hoe fa mikael arikanjely azy a raha niady tamin'ny devoly ka nifanditrany amin'ny faty mosesy dia tsy sany teny ratsy anameloko azy fa izy hoe ananatra anao ny jehova zany hoe ny fampiadiavana mihitsy zany ny faty mosesy teto paster fa eo ihany zany le fahasoavana tao mosesy a lasa hoe tonga ny anjely naka ny fatiny de ny anjely mihitsy no nandevina azy reo anjely reo zany paster io anjely io zany a tsy
tsy hoe teo voateo tamin'ny fotoana io voateo fa hatram'izay niarahany Mosesy tamin'Andriamanitra teo foana io anjely io ary io anjely io koa zany a tsika tsy mivavaka amin'ny anjely fa Andriamanitra no maniraka ny anjely ny anompo atsika tsika zany a rehefa mivavaka io tsika dia afo ny anjely io anjelyn'Andriamanitra io miaro atsika amin'ny fanafihan'ny devoly io ka raha amin'ny fotoana zany tsika mianatra n'ity tantara Mosesy ity ary io moa zany dia farany izy eto dia lasa tonga koa reo anjely Mosesy io afaka manampy atsika tsika tsy mivavaka amin'ny anjely fa manampy atsika reo anjely reo ina moa toetra nanana Mosesy paster zao ny toetra nanana Mosesy paster rehefa le izy mifady an'ny 70 andro 70 alina tena tendrombohitra lasa namirapiratra ny tarehany rehefa namirapiratra io ny tarehany a dia izy zany tsy malala hoe mamirapiratra ny ty tarehako ty fa no midina tarehy ambany izy dia vao nahita ny tarehany ny olona rehetra dia lasa nitsokana andositra iny Mosesy ary to mamirapiratra be ny tarehany dia nitsokana andositra daholo dia natsony Mosesy Arona ralahany fina mampandositra ny olona ozy izy dia rehefa jerevana ny tarehanao a mamirapiratra be mamoaka zavana be ohatran'ireny fara amin'ny tomobily ireny mamirapiratra be tsy azo jerevana dia saromany Mosesy voaly ny tarehany a dia tonga ny olona nanatona azy avy eo dehibe ny olona hoe satria zay zany le fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra anisany anankiray fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dehibe ny olona te ahita an'izay voninahitr'Andriamanitra zay fa tena toetra nampiavaka Mosesy paster dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe izy ny lehilahy naniry tena indrindra na le mifanahy indrindra teto ambonin'ny tany naniry tena indrindra zany hoe rehefa misy zavatra ifampiresahana zany na zavatra atao dia zany Mosesy zany ny tena hoe anisan'ny lehilahy naniry tena indrindra zay zany le secret anisan'ny secret iray nanan'ity Mosesy mpanompon'Andriamanitra ity fanetretena paster ale fanetretena tsy hoe fanetretena maha olombelona fotsiny hoe dia miteny moramora moa zany za rehefa miresaka ohatrany dia zay mampanetretena anah hoe lasa malefaka kely ny fiteniko lasa betsibetsy miteny lasa misy fanetretena diso ohatra hoe fa monina ny lohanao ny volonao tsy tapahanao mihitsy maneritena dia tsy tapahako mihitsy ny volondroko ohatra lehilahy izy ohatra na maneritena dia tsy mba manao akanjo vaovao zany rehefa maikanjo rehefa mivavaka fa aleoko maneritena manao akanjo malotoloto kely eny misy fanetretena diso paster fa ny fanetretena nanana Mosesy dia fanetretena araka n'Andriamanitra nanaiky mandrakariva ny tenin'Andriamanitra zany Mosesy zany paster nanaiky izay ny tenenin'Andriamanitra nampandefitra maiza anazy hoe zao ny maiza anazy zany nianatra tao an-tranon'ny Farao a manam-pahaizana mahay manokana momba raha maramila fa fanetretena lalina fanetretena mihoatra noho ny olona rehetra zany no nanana Mosesy ary zay natonga ny voninahitr'Andriamanitra paster nisy eo tamin'ny Mosesy mandrakariva zay fanetretena zay anisan'ny point fort nananan'ny Mosesy zay izy natarika vahoaka manetsiny ivoaka amin'ny tany Egypte izy nanokatra ny ranomasina mena izy navita nanao fahagagana nanamotsana ny Egyptianina ray manontolo ny Egyptianina zay tao anatin'ny tanjaka sy ny heriny nefa dia Mosesy rery no navita nanao fahagagana nanamotsana nanio Egyptianina ray manontolo i Mosesy no nanao fahagagana napoboka rano osotrony olona i Mosesy no nanao fahagagana natonga ny olona nihinan-kanina nandritry ny 7 taona i Mosesy no nanao karazana fahagagana nandresena ny fahavalo maro paster Alvarez nefa nahavariana Mosesy dia le teninao zay hoe tsy mba nyreare zany izy tsy nanaiky nandolian'ny olona kory areza tsy nanaiky ivavahan'ny olona kory izy problème amin'izao vanim-potoana zao nge paster dia zao hoe ndraindray tsika mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra paster mila hajaina ny paster mila hajaina tsy ndreko tsara hoe mila hajaina fa ny paster kosa tsy mitady ho hajaina ny paster mila homena voninahitra fa ny paster tsy tokony hitady voninahitra asinao ianao tokony hanaja azonao fa za tsy tokony hidongy haja avy any aminao hoe hajao a baiboly ary miteny hoe mitary lalana fanomezam-boninahitra ianao tokony ame voninahitra fa tsy zany no miteny anao hoe ome voninahitra
azonao zany ny pasteur zany mila mendrika omena voninahitra fa tsy tokony mpitady voninahitra samy hafa mako zany fa ny olana am'izao vanim-potoana zao ny pasteur itsika mpitoroteny zany lasa mpitady voninahitra zany ohatrany lasa tsy azo arabaina zany lasa tsy azo akekezina zany lasa ohatrany tsy azo ohatrany hoe miala zany ny ositra vo mifandray tanana man'olona de ohatrany hoe miala zany ny ositra azonao zany tsy zany mihitsy pasteur natao anaty baiboly lasa ohatrany hoe andriamanitra kely zany vo mandalo ny pasteur sasany de mandoalika ny olona rehetra sady mekokoaka ny olona tsy maninona le manajanao fa tsy enao ny tokony ampianatra ny olona hoe ikofy fa Mosesy tena ny tantara Mosesy zany rehefa tena zoinao na navita an'ireny fahagagana be da be reny ary izy mbola navita ny tsara ny vahoaka ny Israely rehetra izy navita ny tsara ny vahoaka ny Israely navita ny fahadianana 7 andro indroa izy navita tetina ny fandray amin'ny olona izy ary tetina hoe sary-piaro amin'izany voninahitra izy zany tsy mitenin'ny olona hoe zaho ataovy an'izao zao fa zany navita fahagagana fa ny olona afaka tena mifandray aminy mihitsy azonao le izy za zany le zavatra misy ny olana kely fotsiny zany amintsika mpanompon'Andriamanitra ohatrany hoe raha vao miverina kely avy any an-davitsika de ohatrany hoe misy ositra onction spéciale zany de lasa misy onction la ohatrany tompotompona ohatrany voatery tsy maintsy ohatrany atao Andriamanitra kely zany sapasitery imbe da be mihitsy mahita mpitoroteny ohatr' zany ary za miala tsiny fa tena tsy mety amin'ny cultureko mihitsy izy tsy mety amin'ny toetsaiko mihitsy zany zavatra ohatran'izany hoe zay mahatonga baiboly hoe ny fréariana melo ny fahalavona zany hoe rehefa misy disobiny réari loatra ianao pasteur ka ny voninahitr'Andriamanitra ny tedavinao alaina ny ajan'Andriamanitra ny tedavinao alaina de ho ataon'Andriamanitra midaraboka ianao ary zany mahatonga pasteur maro sy mpitoroteny maro ohatrany nalaza navita fahagagana kely 5 taona nalaza navita taona ministera misy azy navita asa lehibe tao anatina 5 taona fa midaraboka rehefa avy eo midaraboka daholo reny ohatrany mavita kely ohatrany 10 taona nalazalaza kely ny ministerany fa ny mahatonga an'ireny pasteur le mieritreritra ny tena no vedety mieritreritra ny pasteur ho vedety mieritreritra ny pasteur mieritreritra hoe izy mpanompon'Andriamanitra tena misy onction ka ny problème tsy ny olona manome voninahitra azy fa izy mihitsy no mitongo voninahitra de lasa le voninahitr'Andriamanitra mihitsy ny tedaviny ho takomana de lasa Andriamanitra takona fa izy no hita grave be zany pasteur Alvarez ary ampitandremako antsika mpitoroteny zany ozy izy Jesosy ndray andro ozy mivolaza ny baiboly hoy Andriamanitra hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa ny voninahitr'Andriamanitra pasteur tsy omeny azy zany na inona asa vita amin'ny pasteur Randriary Malala Hertina na inona fandroahana devoly vitako na firy olona nametrahako tanana de sitrana na firy olona ny vavahako de nitahin'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra tsy omeny anazy zany tsy avelana sary-piaro amin'ny voninahiny nefa misy fotoantsika mpitoroteny te angalatra zay voninahitr'Andriamanitra zay de lasa tsika ndray ny lasa ohatrany tompotompona azy no Andriamanitra fa Mosesy tsy nanana zany nitoetra zany ary fantatry Mosesy tsara hoe tsy azo atao zany tsy azo angalarana zany miady amin'Andriamanitra raha vao mitetateta angalatra an'izany asa raha azonao zany fampianarana zany zany pasteur no ny zavatra mila tandremantsika mpitoroteny fa mahatonga atsika jerevy tsara ngeo anaty baiboly rehetrarehetra pasteur raha vao mitady hivadika Andriamanitra kely zany tsika de tonga de sotomin'Andriamanitra na ianao mbola velona fa ho ataon'Andriamanitra pokaty ianao afaka fotoana fohy na ianao vonon'Andriamanitra ireo le mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra atao anaty baiboly natao anaty baiboly izay lasa nitompotompon'ny olona azonao nitompotompon'ny olona nasoron'Andriamanitra vetivety teo amin'ny fiainan'ireny olona ireny maty tanora daholo reny ireo zay nangalatra voninahitr'Andriamanitra na andray izy mbola velona ihany fa ny foanan'Andriamanitra le fahasoavana tao anatiny ny foanan'Andriamanitra fahasoavana tao anatiny fa mila mitandrina ny mpanompon'Andriamanitra amin'ity resaka hoe ady voninahitra ity azonao zay zany resaka point fort hita teo amin'ny
hita teo mosesy zay hoe tena izy nanetry tena ary izy tena tsy sanangalatra ny toeran'andriamanitra mihitsy nampisehony ninninona fahagagana vitany dia nampisehony mosesy foana hoe tsy izy manao an'ireny fa andriamanitra ny eo ambadiky reny ny mpitoro teny mahay matakatra an'izay ny mpitoro teny mahay mametraka an'izay ho lasa lavitra za mpitoro teny zany fa raha mpitoro teny mirehare hoe za manana osotra manokana za azo sososao za ny anana taristary za ny tena mpanasitrana za ny tena mpandroka devoly iza menjeratsy hoe reny olona ireny midaraboka ireny paster satria andriamanitra tsy manaiky ho angalarinao zany ny voninahiny azanao fa ny point faible ny mosesy tena nisy fotoana izy nalay-panahy tafalatsaka ihany tafalatsaka ihany a tao anatin'izay resaka zay ary teo no natonga an'andriamanitra nyteny taminy hoe nyteny taminy hoe ianao a tsy ho ataoka mandova ny tany kanany ianao atao amin'ny nomeritoko faharoapolo numéro faharoapolo andininy fafito vakio paster andininy fafito dia vakitsika manao hoe ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehana ka vorinao sy arona rahalanao ny fiangonana ary mitenena mivatolampy eo masony dia ampiboboka ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy mivatolampy ianao ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompony dia nalay Mosesy ny tehana avy teo anatrehany Jehova araka ny nandidiny azy dia novorin'ny Mosesy Arona teo alohan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy mianoro-piodina moa amin'ity vatolampy ity vano ampivoanay rano anareo ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy ny roa tamin'ny tehana dia niboboka be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy Arona hoe satria tsy ninoay ianareo hanamasina eo masony zanak'Israely dia tsy tondro zao fiangonana zao any amin'ny tany zay nomeko azy ity ny rano Meriba zay nilany zanak'Israely ady tamin'ny Jehova ka nisehony Jehova ho masina tamin'ny nataony taminy le izy hitany paster eto zany le olana hoe naninony Mosesy no tsy niditra ny tany kanany satria afaka manao analizy tsara tsika eto inona ny olana na tonga Mosesy tsy niditra tao amin'ny tany kanany aiza taiza le problème tsy tafiditra tao Mosesy satria ny antony paster Alvarez nalay-panahy izy lasa ohatrany hoe izy tsy tena nangalatra ny voninahitr'Andriamanitra fa nalay-panahy izy ohatrany hoe izy no amoaka rano izy no hoe amoaka rano zao ny monimonina manko reto zanak'Israely reto sady ny menimeniny reo na nometsiny any Mosesy na nometsiny an'Andriamanitra dia tezitry Mosesy tezitry Mosesy amin'ny andiny fahatelo nisy an'izay paster faharoapolo andiny fahatelo dia nila tamin'ny Mosesy ny olona ka nyteny hoe inay ane zay mba mahatany amin'ny nahafatesan'ny rahalana tao anatrehany Jehova fa nahoana nitondra fiangonan'i Jehova aty amin'ity efitra ity ianareo mba hahafatana sinombona eto nahoana nitondra niakatra avy tany tany Egypta ianareo apiditra anay eo amin'ity tany ratsy ity zay tsy misy voanjavatra na aviavy na voaloboka na amponga be-danitra akory sady tsy misy rano sotroana zay menimeniny reo dia nivavaka Mosesy tamin'Andriamanitra dia rehefa nivavaka Mosesy dia hoy Andriamanitra mantsy azy hoe aloza izy ny teanao eo amin'ny andininy fafito aloha ny tena dia vorinao sy Arona ny olona ny fiangonana dia mitenena aminy io eo amin'ny andininy fahavalo ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony ahoana hony mitenena amin'ny vatolampy eo masony dia hiboboka rano izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompy rehetra eto Andriamanitra dia niteny fotsiny hoe mitenena fotsiny azonao mitenena fotsiny tsy izy tsy niteny hoe kapohy ny vatolampy Andriamanitra tsy niteny hoe poteo ny vatolampy fa ozy Andriamanitra mitenena fotsiny amin'ny vatolampy dia hiboboka rano izy azonao ny zava-dozana azo amin'ny Mosesy nefa teto zay paster Alvarez fa eo amin'ny andininy fafolo tsy niteneny fotsiny le vatolampy fa nivorininy olona dia sady nokapohany indroa le vatolampy tsy mba indray mandeha akory fa nikapohany indroa vokatry ny fahatezerany dia mbola zao koa ny teniny hoe mianoro-piodina amin'ity vatolampy ity va ny ampivoanay rano anareo jerevy tsara izy tsy niteny hoe ampivoan'Andriamanitra rano anareo fa
ampivoanay rano ho anareo zany hoe teo zany mosesy nanomboka nalaim-panahy ohatrany hoe miseho jesoi ozy izy tsika miseho ohatrany hoe izy ny tena dadany miseho ohatrany hoe izy ny tena mavita zavatra izay efa nazavaiko teo tsy zaka an'andriamanitra zany pasteur teto anefy mosesy tsy hoe seho ny dedadedaka fahatany fotsiny fa vokatry ny fahatezerana nataony reto olo reto angeny napatezitra azy dia nampiteniteny foana azy tianareo hitanareo ny herin'andriamanitra ataoko tena mahitinareo dia tena ny kapohany indro le vatolampy dia nafinaritra toko aloha miboboika be le rano fa saingy zao ny vokany andiny faharoambe folo aryny Jehova niteny tamin'ny Mosesy arana hoe satria tsy nino ahy ianareo hanamasina eo anatrehan'ny zanak'Israely satria tsy nanino izy tsy nino ainareo hanamasina eo namaso ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana zao any amin'ny tany zay nomeko anareo ianareo vao miboboika mihitsy le rano dia tezitra an'Andriamanitra fa inona ny nampitezitra an'Andriamanitra teo ny zavatra tediavin'Andriamanitra dia ozy izy nareo tokony nanamasina azanao tadidinao moa Elipa aminany rehefa andatsaka afo avy any an-danitra Jehova mpaminany ny bala 570 lana nodidina azy teo izy rery azonao izy rery zany resaka ady le izy mpaminany 570 la mbala hoe andatsaka afo mivavaka ireo nandro maraina mandraparivony ary tsy nilatsaka ny afo avy amin'ny bala fa Eli kosa nandatsaka afo avy any an-danitra fa inona ny nataony Eli voalohany nivavaka Eli nanamasina an'Andriamanitra raha io eto amasony reto vahoaka ireto mba hampiverina ny fony reto olona ireto miangataka aminao atompo mba inony fa ianao ny naniraka ary ianao ny mampiverina ny fony indray alatsaony afo zany le hoe manamasina an'Andriamanitra vao vita ny vavaka Eli nilatsaka ny afo nanamasina teo anatrehan'Andriamanitra Mosesy tsy nanao azany netikatezerana fotsiny izy ary eo any tandremana pasteur eo ny tandremana amintsika mpanompon'Andriamanitra hitanao Jesosy rehefa namoky mofo 5 sy azan-drano roa an'le vahoaka be da be namoky an'le hoe mofo 5 teo am-pelatany sy azan-drano anankiroa tsy tonga izy dia testa dia tonga tendana zarao na mivoninahitra an'Andriamanitra izy aloha na namasin'Andriamanitra izy raha io fatary fa mihainao ianao noho ny amin'reto vahoaka reto dia misaotra anao atompo tahizo na namasina an'Andriamanitra dia ozy hoe zarao amin'izay ny mofo Mosesy tsy nanao an'izay tonga dia nivorin'ny olona nikapohany indro ny vatolampy toy izy hoe amin'ity ozy izy nitianareo amoako rano anareo dia niboboika rano ihany fa ozy Andriamanitra tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana ianao ry Mosesy azonao tsy ho tonga any ianao satria ianao tsy mba nanamasina tsy mba nanamasina teo anatrehan'ireo vahoaka ireo nareo mirahalahy noho izany tsy hitonga any amin'ny tany Kanana nareo inona le tsy fahamasinana le tsy nanamasinana an'Andriamanitra le tonga dia izy no niseho ny tonga dia niseho vokatry le fahatezerana tamin'ny sabotsy teo pasteur Alvarez tena io za zany tena lasa manana expérience miaraka amin'i Jesosy avo be ny orana no nyrava ny fotoana nyrotsaka be ny orana tena nyrotsaka izy io pasteur amin'ny fotoana amin'ny efatra amin'ny rava amin'le fotoana iravaty iny mihitsy no nilatsaka ny orana tena tsy hitanao izy azo atao ekeko fa za manana mponona ekeko fa za tena tahin'Andriamanitra ary ianon'Andriamanitra vavaka fa tsy sahako no nibaiko ny orana teny eo fa ny zavatra nataoko nandohalika vavaka zao teneko amin'ny olona hitsodrano anareo aho amelohan'ny voanareo eto anao zavatra ny tompo nangataka tamin'ny tompo pasteur Jesosy io za fatary fa mihainao hainao momba ianao fa zao mba hanehoany reto olo reto ary inony fa ianao ny naniraka aoarina n'izao fotoam-bavaka izao Jesosy atsahary orana io mba afahan'ireo olo remody miangavy ianao tsy mendrika tsy marina noho izy ava zao miangavy ianao mba inony reto olona ireto fa velona ianao vita ny tsodrano sy mivavaka nataoko anao irairayntsika ao amin'ny anaran'i Jesosy hideran'ny tompo fotsiny tsika dia mandizy anao rinan'ity fa vita tery teo ahitsahatra ny orana le orana amin'ny mbola
fa voavita pasteur le orana ohatrany tsy teo tonga de voavita le hira ray farany ohatrany tsy teo fa tonga de tena nitsatra le orana tena le izy a itsika mpanompon'andriamanitra mila mahay manome voninahitra an'andriamanitra fa na tonga Mosesy tsy tafiditra tao amin'ny tany Kanana de vokatry le fahatezerany amin'le olona de lasa niteniteny foana ny vavany Andriamanitra nefa tsy nandefitra mihitsy azonao ny amin'ny Mosesy ne tsy hoe teo de raina izy tsy hoe mitady voninahitra loatra izy azonao tsy hoe indraindrao ana tsy zay tsy initiative le fa vokatry le fahatezerany de lasa niteniteny foana eto ve tianareo amoahana korano anareo ahitanareo zany raha tena ame korano nareo osy Andriamanitra fa zany gany vava tokony avoakanao zany gany zavatra tokony hoteneninao ry Mosesy nitondra problème ho amin'ny Mosesy io zay ny mahatonga na hoe ry pasteur izy mila ty resakytsika ty oa tsy hoe zay tytsika tenenina no azotsika tenenina pasteur Alvarez tsy hoe mitenitsika satria te hiteny fa mila fatarinao tsara hoe inona ny zavatra teneniko itsika na eo ambony pilipitra na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manao iza rehefa mitory teny ianao iza mahazo voninahitra kokoa ianao sa Jesosy rehefa mitondra olona ianao na mivavaka ho amin'ny marary na misy fijoroana vavolombelona iza mahazo voninahitra kokoa ianao le pasteur io ve no lasa vedety ianao no lasa omen'ny olona aja sa Andriamanitra fa mampatahotra pasteur le hoe mangalatra voninahitra Andriamanitra mampatahotra le hoe ianao no isalovana ny voninahitra Andriamanitra de Andriamanitra takony fa ianao no miseho fa mila takatsika zany fa io na alavo na penjera ary nampapotraka mpanompon'Andriamanitra maro ny fangalarana ny voninahitra Andriamanitra melohany amarana antsika azy pasteur Alvarez marina tokoa pasteur hoe zay tokoa ny olona natao Mosesy zay fahatezerana sy le tsy nahay nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ity fotoanan'Andriamanitra ity io fahatezerana ary ozy Andriamanitra tsy miditra any amin'ny tany Kanana ianao tsy miditra any tany Kanana ianao izy satria manko talohany io fa tsy haiko talohany io sa taorian'io nisy an'le izy naka le didy folo le vato fisaka le soratany tanan'Andriamanitra fa de any 700 alina Mosesy tamin'ny fotoana io de soratan'Andriamanitra naka vato fisaka Mosesy de soratan'Andriamanitra tamin'io vato fisaka io ny teniny Andriamanitra mihitsy zany nanoratra an'io tamin'io vato io fa nisy fotoana Mosesy nidina avy any tendrombohitra de le olona ny nanota de le vato indray natota an'ilay le vato tsy naninina azy testa Mosesy tena ona kosarakazo tsy nisy fotoana zany izy tsy voafehany le fahatezerana tamin'izay fotoana zay lasa le vato ndray nompotehany nefa na izany azy Andriamanitra moa de namindra fo tamin'ny Mosesy any navela mbola nitarika ny vahoaka any Mosesy tamin'ny fotoana io satria araka ny voalaza teo hoe manana fifandraisana nanana firaisana tamin'ny tompo mandrakariva kosa aloha Mosesy hoe izao Mosesy ohatra iverenao kely le point fort pasteur de le anisan'ny point fort ny Mosesy le manana le zavatra natao Mosesy manokana le anisany nanoratra salamo koa Mosesy pasteur ny salamo fa 70 sy ny faraiky amin'ny 70 de ay Mosesy nanoratra azy ary anisan'le soratra masina vakiny le hoe nosoratany le hoe na disy ariva aza lava ny olanao raha ialy leo kavananao de tsy hiatra aminao zany fa hijery fotsiny ianao ka hitanao ny amalinany ratsy fanahy satria malala ny anarako izy de ananakazany amin'ny avo zany no salamo anisan'ny sorata amin'ny Mosesy zany hoe nanana fifandraisana firaisana tamin'ny tompo isanandro ity Mosesy ty pasteur na de teo aza moa zay fa le min'izay dia nanana zay fifandraisana tamin'ny tompo zay izy fa araka ny tentsika teo moa zany de tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana Mosesy pasteur tsy tafiditra mihitsy izy ary nisy fotoana izy nangataka tamin'ny tompo hoe tompo mba avelao ahiditra any fôziny tompo hoe oka zay aza mangataka amikany am'izay zavatra zay tsony ianao fa ajanona treo zay resaky zay tena Andriamanitra mihitsy ny tena aza resahana tsony zay sujet de prière zay fa ajanona treo fa tsy hiditra any mihitsy ianao de tsy tafiditra tamin'ny Mosesy pasteur zany le izy zay nitandremana pasteur na de nampiasain'Andriamanitra ohatry ny ahoana ary ianao na de navita fahagagana ohatry ny ahoana ary ianao tandremo tsara fa amin'ny fotoana ianao tsy mahataka-javatra de mety farany eo atenatenany izay fampiasan'Andriamanitra anao zay mety tsy ho tonga hatrany amin'ny tanjon'Andriamanitra farany ianao rehefa tsy mitandrina ianao mila mitandrina betsika pasteur
tsika mpanompon'andriamanitra tsika mpitoroteny a fa tsy aza zay saipatatsika fotsiny raha lahy nitondratsika mifanomponan'andriamanitra sy ny fiangonana mila matakatra zavatra lalanatsika nda ivavaka tsika misaotra indrindra tompo ny fahasoavanao sy ny fitahinao a natateraka izay fandarana zay zay ary afaka nandray zany fampianarana zany matoko zay fa hotahinao zay ary hoambininao zay ireto vahoaka maro reto any keo dia hotahinao ary izy fahasoavana manokana zay no raisinay to ambadika zany afatra ho zany taio izy ireo taio ny tokantrano misy azy taio ny akonany taio ty tokantrano nandray anay ty ary manantena fa anangana anay ianao amin'ny fiainana faratapony misy sotra indrina raiky malalako raha misy manana olana sy divotry ny problème ianao dia anangana azy ndray misy sotra jesosy io amen amen zay zay ngamba pasteur ny azondresana teto alohandroany fa dia mba metraka mandram-piana mandram-pitafa ho amin'ny manaraka toidratsika fampianarana veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra mihevitra lehibe zay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa zay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany zay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana zay tompo saina sy atolotry ny pasteur rantiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivony manasantsika rehetra tompoko